dia mbola faly hatrano miaraka amintsika anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Vavakisika Jehovah'Andriamanitra ray eo misaotra anao hatrany izay satria Andriamanitra tsy manafina ny soa tokony ho anay ianao, kanefa misy zavatra takianao aminay mba andraisanay ny fahasoavana dia ny fankataovanay ny teninao. Matetika nefa misy lalana heverinay fa mitondra fiainana kanefa mivarina ny fahafatesana, tsy sitraka ao ny hahatonga loza aminay ary izany indrindra no hialanao nenina maniraka ny mpanomponao hatrany ianao mba hampitandrina ny vahoakanao, mba andraisan'ny famonjena ary hitany ny lalana marina izay andraisan'ny fitaina sy ny fahasoavana. Kanefa matetika tompo mandaa izahay ka tahanay dia ny fanahinao masina no hiasa trany mba ahatonga anay hino fa tsy mitady ny hafaty anay ianao fa mitady kosa ny havelona anay. Dia mitenena ray Jehova fa mihaino mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Fa ny miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy nanonona ny fahasoavana sy ny fiadanana tompo amintsika mandrakariva. Raha nijeritsika ny tantara tamin'ny mpanjaka faharoa dia tamin'ny vanim-potoana izay nisy ny mpanolontsaina ara-panahy any mpanjakan'ny Israely dia nisy ny vahaolana nandry fahizay tao anatin'ny fandriam-pahalemana zanak'Israely ary izay hitantsika tany mpanjaka faharoa toko fahaenina ny fiafarany izay tantara izay dia ny 1970 dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ary rehefa nihinana sy nisotro ireo dia nampandianiny ary dia nakany amin'ny tompony izy ko dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony no mpitohady sy ireo hoe firenen-kafa izay nitady hanandevo ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany satria mihaino ny feon'Andriamanitra ny Israely dia tsy nahafa-piry fa tonga ny Elisa teo afovoan'ny Samaria ary tamin'izany vanim-potoana izany hafa mihitsy ny fisainan'ny mpanjaka sy ny Israely dia niandringana ny fahavalo kanefa mahagaga ny toepanahy izay nananan'i Elisa satria tsy navelan'i Elisa hovonoana izy ireo fa rosoa ianona sy mofo izy dia alefaso any amin'ny tompony ary izay no nahatonga ny fahavalo izay tsy nanana eritreritra intsony hamely ny Sirianina. Kanefa ny zavatra nanaitra ny janonantsika farany dia ny andininy fa 420 sy 520 amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina hoe fa naninona indray Beni-Hadada miaraka amin'ny miaramila ny Siria no nanafika ny Samaria izay nitoeran'ny zanak'Israely ary vokatra izany zavatra izany dia nisy mosary mafy raha vakitsika ny 420 sy 520 rehefa afaka izany osy Beni-Hadada mpanjaka ny Siria namorona ny miaramila rehetra dia niakatra ka nanao fahirano ny Samaria dia nisy mosary mafy tany Samaria fa endro nanao fahirano azy ireo mandra-pahatonga ny lombriko lafo sekely 20 izy sy ny taimbo-romelala apa-efatra ny kapa ho sekely 5 izany mafy ny fiainana ny anjady tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany fa naninona kanefa teo amin'ny tapany voalohany firavolaza ny soratra masina hoe ny mpitohadin'ny Siria tsy nakany amin'ny Israely intsony niadana sy mandry fahizay. Andriamanitra zany tsy hoe haka-fanahy ny olona hoe voaingana eo no vonjena dia tapitapika io dia tonga dia atao mitondra vaoriana fa nisy antony mazava tsara nahatonga n'izany rehetrarehetra zany dia hitantsika ny tantarany zanak'Israely satria Exodosy toko fahaenina andiny voalohany nahatonga antsika nanadiady an'izay teny fampanantenana nomena Mosesy sy ny Israely izay tao anatin'ny fahoriana lalina ka na dia teo ary teny fampanantenana nataon'i Jehova hanafaka ny Israely tsy tonga dia teony eo dia afaka fa vao mainka nitondra faisana satria tany am-piandohana dia niadana sy nandry fahizay tamin'ny andron'i Josefa ny zanak'Israely fa vokatra fanadinona an'i Jehova rehefa tsy teo intsony Josefa dia lasa nanadino an'i Jehova dia tonga ny fahoriana ka rehefa tonga indray fahoriana ny zavatra mitranga
taraina ny zanak'Israely namaly Andriamanitra naniraka Mosesy nanome fampanantenana kanefa nilaza ihany keo tamin'ny Farao alefaso ny oloko fa vao maika nampahory ny zanak'Israely ary nay Mosesy raha de nitaraina mihitsy hoe haha tsy araka ny teny nataonao izany Jehovah fa ianao tsy namonjy ny olona hoe fa manana ny fotoana ny Andriamanitra reo mamperitreritra satria miafina ao anatin'izany tantara raisitsika izany de misy ny fanafahana sy ny famirapo ataon'i Jehovah fa misy koa ny fitsarana ho an'ny Farao sy ny Egypta zay tsy matoky an'i Jehovah de tantara mitovitovy takan'izany ihany no hitantsika taty amin'ny mpanjaka faharoa satria niadana sy nandro fahaizay tamin'ny vanim-potoana mienono ny mpanjakan'ny Israely ny tolo-kevitra na tolotry ny mpaminany na ny lehilahin'Andriamanitra mba ho arahany tamin'izany vanim-potoana zany ny ada-pinaritra zanak'Israely kanefa tonga ty amin'ny mpanjaka faharoa toko fahinana ny 540 sy 540 io fa tonga indray fahoriana tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany inona ositsika natonga an'izany tsy metraketraka Andriamanitra ary io natonga antsika nijery ny Levitikos toko fa 20 Levitikos toko fa 20 de zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny 4:70 ka hatramin'ny 7:70 fa raha tsy mihaino akosa ianareo ka tsy mankatory eo didy rehetra reo ary amavonareo ny didiko na ala ny fanahinareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko izao kosa ozy de anao zao aminareo anisy fampitahorana aminareo de rety masozanina sy tazo mahamay zay manimba ny maso sy mandany ny aina ary afafinareo foana ny voan-javatra reo izy fa mivavalonareo no hinana azy de analonanareo ny tavako ka ho resy eo ny loha mifahavalonareo ianareo ary zay mankala anareo no anapaka anareo de andositra ianareo na de tsy misy manenjika azy ny zavatra mitranga zany ny azo lazaina tsy tongatonga ho azy ny fahoriana nianjady tamin'ny zanak'Israely fa nisy indray fanaovana tsirambina ny fivavahana tamin'i Jehovah ny fanadinoana ny didy sy ny fitsipika napetrak'Andriamanitra teo anivo ny zanak'Israely ka raha vao zay ny zavatra mitranga ho an'ny olombofidin'Andriamanitra de tonga foana ny fahavalo ataon'Andriamanitra resy manoloana ny fahavalo izy ary matetika tsy tonga de fandringanana ny zavatra mitranga fa ny fisiany fahavalo mamela ny zanak'Israely mba hatonga azy ireo hitodika amin'Andriamanitra ka hitaraina amin'Andriamanitra tahaka nanjo ny zanak'Israely tany amin'ny bokin'ny Exodosy rehefa mafy ny fahoriana ny vahoaka hitaraina tamin'i Jehovah namaly Jehovah miandra indray zany Jehovah ny fiverenany zanak'Israely fa ny zavatra manaitra tsy tongatonga ho azy io 4:70 sy 5:20 io fa rehefa le vahoakan'Andriamanitra le Israely no miodina sy manadino an Jehovah de io ny zavatra mitranga tonga ny miaramila no mife miaramila no miditra antsehatra miaramila no mitondra vaolana ampitondra faisana indray ny zanak'Israely amitsika nanaraka ny fampahirezana tena namerimberina ny tenako tao anatin'ny fampahirezana zay tety matetika ometsika tsiny mpanao politika ometsika tsiny mpitondra fanjakana ometsika tsiny ny manam-pahefana rehetra noho ny fahavoazana menjady io nivon'ny firenena fa rehefa tena jerevana ange de samy mahafantatritsika reny tompona andraikitra zay ny tantana ny firenentsika ireny raha mijery fotsiny tsika eto amin'ny firenena malagasy fa matetika manerina an'izao tontolo zao de saika olona milaza fa mahalala n'Andriamanitra olona kristianina olona voataiza ao anatin'ny fiangonana fa mibarango mipetraka de ty maninona le tompon'andraikitra mitantana ny firenena le fahefana zay mitantana ny firenena maninona no miodina maninona no tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa maninona no manao zavatra tsy mety mampitondra ny fahoriana ny firenena reny rehetrarehetra de olona voataiza ny fiangonana fa inona no mahatonga azy manatanteraka an'izany
izy ve ny diso sa ny mpanao politika ny diso rehefa tena jerevana za tsy manamarina an'izy ireny za tsy manamarina ny mpanao politika fa asiana mafy ny tena ho mangana fa ny kristianina mihitsy no tsy mandray ny andraikitra amin'ny fitaizana tsara ny olona ao anatin'ny fiangonany anka mamokatra ihany olona manam-pahaizana mamokatra ihany olona manana diploma mamokatra ihany olona tena tokony hanam-pahefana fa saingy tsy manam-pahendrena na de kely azy manadino ny afatr'andriamanitra satria ny zavatra nampitaina atao anatin'ny fiangonana zavatra diso ary zany tena tsy tapona fiainana mandiny tsara angetsika kristiany de mindray tsara ao anatin'ny soratra masiny de jerevo tsara zay voalazan'ny soratra masiny tena manaraka atsaka ny sy andavana ny zavatra ambarany soratra masina ve isika mitaiza tsika fiangonana mitaiza ny olona olo-pirenena vanina ve tsika matahotra an'andriamanitra misy vadiny ratsy fa matetika ny zavatra mitranga miorona ao ambadiky ny vola miorona ao ambadiky ny voninahitra miorona ao ambadiky ny fampirenany olona amin'ny zavatra ity tany ity ny fampianarana zay ntsika ary matetika ny didin'andriamanitra haolantsika de tsy mahagaga raha zao ny zavatra mitranga de mba ho famaizan'andriamanitra raha ny tena marina zany ny kristianina mihitsy angeny tena fahaizan'andriamanitra matoa miditra ntsehatra am'izay miaramila mifedy tany sy ny fanjakana satria raha ny tokony ho izy ao anatin'ny soratra masina de tena tsy adidiny miaramila mihitsy no mitondra ny tany sy ny fanjakana fa ny miaramila de natao mihitsy tena hanampy ny vahoaka hiaro ny vahoaka hiaro ny firenena fa ny zavatra mitranga nefa lasa mandray fahefana am'izay ny miaramila de mampitondra faisana n'le vahoaka satria inona ny antony de ataka ny zanak'israely teto niodina tamin'i jehova zay ny famarinana na de tsy voasoratra azy tsy tongatonga ho azy be miadada sy ny miaramilany matonga nanao fahirano any samaria fa niodina tamin'i jehova zanak'israely de tanteraka le voasoratra ry amin'ny levitikosy de anandrona anareo mitava kosa ka ho resy eo nylohan'ny fahavalonareo ianareo ary zay mankala anareo no manapaka anareo de andositra ianareo na de tsy misy manenjika azy tsy misy zavatra tongatonga ho azy kanefa de mampatsiaro atsika mandraka riva ny romanina toko 17 matoa tafapetraka io ny fahefana na izy io na sivily io na miaramila tsy tafapetraka io raha tsy nahazo fahefana avy amin'andriamanitra fa tsy midika zany akory de tena sitrak'andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra araka ny toetra ny olona ny fahefana zay mifehy azy ary teto ny zanak'israely de lasa ny feheziny sirianina nataon'ny sirianina fahirano lasa tena mitondra faisana tanteraka mihitsy tena mosarena ny zanak'israely ary tsy vitan'zany fa ny zavatra tsikaritsika manerana zao tontolo zao efa manomboka raha vao misy fiatseham-bahoaka eo nivany firenena anankiray mahavariny ohatra ny lasa tarazo manerana n'izao tontolo zao lasa miaramila mitondra ny fitondrana de miazo lazainy tena tsy mijoro tsara ny kristianina teo anatrehana zay rehetrarehetra fa raha mijoro tsara ain'andriamanitra ny manome mandamina taka ny zanak'israely tamin'izany vanim-potoana zany ny fidy olona araka ny sitrapon'andriamanitra zay andriamanitra no mifidy tsy olombelona no mametraka taka ny mosesy fa saingy rehefa medina ny zanak'israely inona moa no azon'andriamanitra tao fa mitady ny vokany ny olona de toraka zany any keo tsy tokony amymetsiny anenjika be fahatantsika ny mpanao politika sy mpitondra fanjakana fa tokony kristianina mihitsy ny tokony andinitena satria rehefa de jerevana tokoa eo nivony kristianina rehetra ka mitovy hevitra zany baiboly ray noho ny ampelantanana fa tsy mitovy ny famarinana zay tazomina satria ny fisainany zanak'olombelona noentina manazava soratra masina fa tsy zay voalaza ny tenin'andriamanitra no ankatoavina de lasa tsy mitaiza ny olona anatin'ny fiangonana ho tonga olo-pirenena vanina zany hoe olona tena mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra raha miveriny tsika mijery romanina toko 17 rovina ny olona vo
anaiky an'izy io eto de tena milaza mihitsy ny tenako za tsy mitona ny vahoaka anohatra ny fitondrana zay misy anaiky kosa ny fahefana zay misy fa ny mamperitreritra amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly Romanina 13 raha iverenantsika avakely ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 15 aoka ny olona rehetra ho samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana ao zay afa-tsy zay avy amin'Andriamanitra fa zay misy de voatendrin'Andriamanitra na idika vitsika na idika vanana na fomba hoana natongava ny fahefana mitantana ny firenena eo avy amin'Andriamanitra io na fahefana maramila azy de ozy lazainy hoe zay manohatra ny fahefana de manohatra ny voatendrin'Andriamanitra ary zay manohatra de azo fahamelohana tsy mety ny fanohairam-poana fa matoa tonga am'izao toeran'izao de misy Andriamanitra niditra an-tsehatra teo kanefa ny fahefana zay mipetraka kosa tsy afaka mirehare tena izy no hitondra vahaolana eo fa matoa tafapetraka eo de misy programan'Andriamanitra ho an'le firenena mihitsy mba hitondra fanavaozana araka ny sitrapon'Andriamanitra de ozy lazainy fa ny mpanapaka de tsy mba tahotra ny manao tsara ozy fa ny manao ratsy ihany ary tsy atahotra fahefana avy any tianao ataovy zay tsara de azo dera avy aminy ianao zany hoe rehefa tena fakafakaina le afatr'Andriamanitra de zao na iza fahefana mipetraka eo miadidin'ny kristianina manaovany tsara manaovany marina fotsiny na de ho adaladala ary ny fieritrretan'ny olona zay fahefana mipetraka eo tsy na andeha maraka ny adalana ianao fa ny zavatra tokony ataonao manaovany tsara fotsiny fa rehefa manao ny tsara ianao miditra an-tsehitr'Andriamanitra de tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany zay tena hoe na de misy azy ara ny Egyptianina rehefa niverina tamin'Andriamanitra ka nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra de Jehovah am'izay ny miady fa nasaina nangina ny voakan'Andriamanitra ary io ny afatra apeta amintsika na manahoana na manafoana fahefana zay misy io de voatendrin'Andriamanitra fa inona ny tokony ataony vahoaka raha matsiaro fa tena ao anatin'ny fahoriana aoka iray fo iray saina hitaraina am' Jehovah fa rehefa mitaraina am' Jehovah de Jehovah nanjo zanak'Israely tsy mbola nisy mpitarika tamin'izany nampahory azy Farao sy ny Egypta fa rehefa mitaraina tamin'i Jehovah namaly Jehovah tsy misy mahasakana an' Jehovah tsy iaina ny feo fitaraina ny vahoaka mandray fanapahakevitra satria tsy ny fahefana zay misy no naharo tongotra anatanana ny vahoaka fa an'Andriamanitra ny vahoaka manana fahefan'Andriamanitra amonjy azy manana fahefan'Andriamanitra hanafay azy fa inona ny tokony atao miverina amin'Andriamanitra tsy tonga ho azy ny miaramila ny fe nanao fahirana any Samaria tamin'izany vanim-potoana zany de hitantsika ny Levitikosy 5:20 fa raha hijery keo tsika hoe inona no nahatonga an'izany de hijeritsika amin'ny Deutéronome 20:20 ahitsika tsara misy tena fahasoavana raisina ary misy koa ozina matetika io de mahafinaritra ny olona raha mijery ny Deutéronome 20:20 mandray apahany fotsiny ny andininy 7 ny andininy 4 ny andininy 5 ohatra raisitsika hatramin'ny andininy 5 hotahina ianao ao tanàna hotahina ianao any antsaha hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao de ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondramanosinao hotahina ny arinao sy ny vilifanao vamofinao hotahina ianao raha miditra ary hotahina ianao raha mivoaka mahafinaritra ny olona zany ary indraindray ataony soratra ngezabe apetrany eo nanoloan'ny tranony manoloana ny braony fa izy tsy mijery hoe rehefa maninona notahina de matsary tsy jerevany ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa raha miaino tsara ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didin-drehetra zay andidiko anao anio asandritra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao ny sy ho azonao zao fitahina rehetra izao raha miaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao misy condition misy fepetra raha miaino tsara ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina tsy mety amin'ny olona eo ary io mijerevantsika inona natonga ny fandriampahalemana tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany miaino ny feon'ny Jehovah nampitaina tamin'ny alalan'ny Elisa tamin'ny fitiavana sy ny famondram-po mety ny fahavalo ny lamina Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filamina tena fitiavana sy famondram-po Andriamanitra ary ny anaratsika teto
hoe tena tokony hamindra fotsika raha milaza fa zanak'andriamanitra zany mamindra fo zany de tsy mitahiry fatezerana ny olona navita ratsy fa tsy mety amin'ny kristianina zany satria nao zay ny tehizan'ny fiangonana ny kristianina manam-pahefana de manjary tsy misy famindram-po fa de tonga fanenjehana tonga fanilikilihana tonga ny ady tonga fitokoana araky ny galatiana toko fadimy tonga ny valy faty ary hitatsika ny safidy zay niraisin'ny kristianina tam'izany vanimpotoana zany rehefa niteny Pilato iza ny tena ro alefa Barabasy sa i jesosy raha vo alefa tonga de famindram-po fa raha voavototra Barabasy tonga de famonoana safidy nefa le kristianina ny jiosy tam'izany vanimpotoana zany tsy le io mantsy an jesosy fa leo Barabasy tsy misy fandriam-pahalemana eo amin'ny tany sy ny fanjakana tsy misy fandriam-pahalemana manerina an'izao tontolo zao ny vahaolana de diavina vahaolana mandalo fotsiny tsy misy vahaolana maharitra afa-tsy eo amin'Andriamanitra raha mijery ny Deutéronome toko 7:20 de io ny condition de jerefatsika ny 17 hoe raha miaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ho ianao ka mitandrina nanaraka ny didin-drehetra zay andidiko anao an'io de asandry Jehova Andriamanitra ho ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao asandra Jehova ho ambony io nefa kendretsika fa tsika tsy manaiky hitantana de ny 17 raha ataotsika zay de zao ny voasoratra amin'ny 17 atolotra Jehova ho resy eo ny lohanao ny fahavalonao izy zay mitsangana hiady aminao ka lalana iray ny voany anatona anao fa lalana fidy kosa no antsirany hiala eo ny lohanao de ho jerevantsika fatanterahana io aty amin'ny mpanjaka fahalotoko fahenina 17 ny 17 sy manaraka sy ny toko fafito fa porofony Jehova amin'ny vanimpotoana mampitodika ny Israely amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra any ka namafy takaninina ary fahavalo de io ny zavatra mitranga hoe lalina iray ozy ny lazainy no ivoany anatona anao fa lalina fito kosa no antsirany hiala aminao tena mifanosika hiala rehefa Jehova miditra nitsetraka nefa ny famaly am'izay eo amin'ny 5:10 fa raha tsy meno ny feon'ny Jehovahandriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didin-drehetra sy ny lalàna zay anodiko anao an'io de ho tonga aminao sy atratranao zao fanozonana rehetra zao de ho jerevantsika ny 17 Deutéronome toko 7:20 raha vao tsy arakarak'izay zavatra mitranga zay zany ny anina fa miodina le olona ny 17:20 ny 17:20 atolotra Jehova ho resy eo am'lohan'ny fahavalonao ianao izy ka lalana iray ny voanao hiady aminy fa lalana fito kosa no antsiranao hiala eo am'lohany de ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao izy ary ny fatinao ho an'ny voromanidina rehetra sy ny bibidia ka tsisy anaitaitra azy zany hoe rehefa tena jerevantsika ny zavatra mitranga mafy be ny fialana am' Jehova atolotra Jehova ho resy manoloana ny fahavalo raha mijeritsika miverina ary amin'ny mpanjaka faharotoko fahenina tsy tonga tonga ho azy ny miaramila nanao fahirano ny Samaria na tonga mosary tamin'ny zanak'Israely fa rehefa le vahoaka an'Andriamanitra zay manana ny Jehovahandriamanitra miodina ka tsy mankatoa an' Jehova tsy maintsy miditra antsehatra ny miaramila ary zay ny tokony andiniantsika tena manoloana ny toe-javatra rehetrarehetra lasa nisy tery manta anerenan'ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra ary zay no tokony andiniantsika hoe roviana marina le vahoaka vao tena hiverina marina amin'Andriamanitra mba fahan'Andriamanitra miditra antsehatra ka ndamina ny zavatra rehetra voninahitra n'Andriamanitra rireny vavakisika sotranao Jehovahandriamanitra ray miteny famarinana zay menao nay mampieritreritra mba hoentinay mandiny tena ka tsy anilikilika ny hafa na hitsara ny hafa hoe ny mahatonga ny toe-javatra mitranga de avy am'izay ataon'ny olona tsy mahalala an' Jehova fa nilesona zay nomenao ny olona mahalala anao mihitsy no miodina aminao na tonga ny fahoriana mianjady mamindrafo amin'ny kristianina rehetra miady zay atao ny fifanenjena atao angatana aminao de fanahina masina miasa
mahatonga firaisapo anivany kristiana mba tsy sinitso ty fiangonandehibe ty fiangonana zandrony tsy mijeran'zany fa mijery kosa ny olona tena manaraka ny sitrapo mba ho izany any ny firenena malagasy de misaotra indrindra reo ny anarana Jesosy amen. Anao vilapatsika amin'ny anaran'i Jesosy anao na fahasoavana sy ny fahitana amin'ny tompo amitsika mandrakariva.